Niverina namoaka rakikira vaovao i Justin Bieber. Namoaka rakikira vaovao androany 1 Jolay izay mitondra ny lohateny hoe Swag i Justin Bieber, ilay mpihira kanadiana 1 taona, 4 taona taoriany namoahan'ny kapila Justice ny taona 2024. Petadrindrina maro no hita ao Los Angeles sy New York amin'izao, ahitana sariny sy ny vadiny ary zazakely iray izay heverina fa i Jack Bieber zanany, ilay zanany tamin'ny Hailey Bieber. Anisan'ny tranga izay nanetra tampoka ho an'ny rehetra tany antoerana mo ity tranga ity. Betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay asiantsika resaka ato anatin'ity video ity, fa mialohan' izany zavatra rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra foana abonnez-ny chaîne natsika ary asio j'aime ny video, indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonnez vetivety ary ny chaîne natsika. Anisan'ny nanaitra ny maro moa naheno ny teny izay nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina tamin'ny filohan'ny Liberia. Ao moa ny sasany nilazany hoe manadroadro ny filoha Donald Trump, ny sasany kosa nilazany hoe sao de tena tsy fantany marina izany zavatra izay lazainy izany. Anisan'ny fanontaniana izay napetraky ny maro manoloana ity teny izay nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina ity moa ny hoe moa ve tsy fantatry Donald Trump marina fa teny pirenena ofisialy ao Liberia ny teny Anglisy. Nanontany ny filohan'ny Liberia moa ny filoham-pirenena Amerikanina ny hoe taiza ianao no nianatra ny teny tsara tahaka izany tany Liberia ve hoy Donald Trump tamin'ny filohan'ny Liberia. Eny tompoko hoy ity farany no sady sadaikatra. Mahavarina izany, tena teny Anglisy tsara be mitsy izany ataonao izany, ary manana olona aho eto amin'ny ity latabatra ity izay tsy mahay miteny Anglisy tsara tahaka anao, hoy ity filoha Amerikanina ity raha namaly ny filohan'ny Liberia. Nandray ny filohan'ny Gabon, Guinée-Bissau, Liberia, Mauritanie ary Senegal tao amin'ny Maison Blanche i Donald Trump nanomboka tamin'ny 7 Jolay lasa teo, izay mitohy androany zoma 1 Jolay ao anatin'ny fianana Afrikanina voalohany amin'izao fitondrany izao. Teo ampisakafoanana tamin'ny andro voalohany io fianana io, Donald Trump no niarahaba any Andramatoa Joseph, ilay filohan'ny Liberia noho ny fahaizany teny Anglisy mazava tsara. Marina fa teny pirenena ao Liberia ny teny Anglisy. Io fanontaniana io izay nasadekatra ireo rehetra niatrika ny fivoriana. Ka natonga ny olona rehetra izay nametra-panontaniana hoe manadroadro ve Donald Trump sa tena tsy fantany marina izany zavatra izany. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny zavatra izay nolazaintsika teo iny moa isika dia ndeha arisika handeha kely eny amin'iny 20 kilometatra miala ny Antananarivo renivohitra any amin'iny lalam-pirenena fa 4 iny. Antananarivo fa 1 Jolay 2024, fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny Madagascar Sécurité Academy eny Andakana 20 kilometatra miala ny renivohitra eny amin'ny lalam-pirenena fa 4. Orinasa misahana ny fampiofanana ireo mpiambina eny amin'ny seranam-piaramanidina sy eny amin'ny orinasa tsy miankina. Tsara ho marihina moa fa afaka mampiofana mpiambina amin'ny ireo firenena aty Afrika ny orinasa Madagascar Sécurité Academy noho izy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fampiofanana mpiambina. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa ahitana toerana fanaovana fanatanjahantena ity ivotoerana ity ary mampiofana ireo alika mpitsongodia ihany koa. Ny androany no notokanana ity ivotoerana ity ary azo tsidihana manomboka androany hatramin'ny sabotsy izao ny ivotoerana. Nanatrika ny lanonana ny androandroany moa ny filoha lefitry ny anterimerandoha olona Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara sy ny Questura Andriamatoa Mino Seramila. Ireto sary vitsivitsy maromaro izay hitantsika ireto moa dia anisan'ny sarina namarika izany fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny Madagascar Sécurité Academy izany izay natao teny Andakana. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika an'iny Madagascar Sécurité Academy iny moa isika, ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena malagasy tsy iza moa izany fa Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Izy ity moa dia fitokanana ny lalana RNS 21 any amin'iny Sainte Marie iny izay anisan'ny nosy miavaka eto a Madagascar.
Araka ireto sary izay hitantsika ireto mo dia notokanany filoha Antoine tao Sainte Marie ny lalana RNS 21 izay mirefy 10 kilometatra latsaka kely izay mampitohy any Raviraha amin'ny Ambodirano. Hita sy tsapa tokoa fa tena nanao ezaka lehibe tokoa ny fitondrana tamin'ny fanarenana ity lalana ity mba hampiroboroboana ny fizahantany any antoerana izay tena isan'ny fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny fagitra sy ny firenena. Faly sy ravo moa ny vahoaka ny Sainte Marie raha navitana ity zavatra tsara be ity ka tsy hain'izy ireo ny tsy nisoatra ny fitondram-panjakana izay tarihiny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ary tamin'ny karavoana no nandraisany izy ireo Andriamatoa filoha tany antoerana. Tsy dia nahitanteny firy moa ny vahoaka nanoloana ny hafaliana izay tao ampon'izy ireo, tsy misy afa-tsy hoe merci président ny zavatra izay azon'izy ireo no tenenina. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny mikasika ny filoham-pirenena sy ny fitokanana izay natao tany amin'iny Sainte Marie iny moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny mikasika ny fandraisana ara-pomba fanajana ny filohan'ny intermerando olona malagasy izay nataon'ny filohan'ny intermerando olona frantsay. Mialoha ny fanombohan'ny fionana an-tampony andian'ny fahadimampolo ny assemblée parlementaire de la francophonie dia noraisiny Andriamatoa Gérard Larcher filohan'ny intermerando olona frantsay tao amin'ny lapan'ny Luxembourg ao Paris Frantsa Andriamatoa General Richard Ravalomanana ilay filohan'ny intermerando olona malagasy. Nandritra ny dinika dia no hamafisina ny fifandraisana sy ny firahalahina eo amin'ny intermerando olona roa tonta mba hisian'ny fampandrosoana sy hikatsahana izay ahasoan'ny vahoaka frantsay sy ny malagasy. Izany dia anatin'ny fanajana ny fitoviana lenta sy ny fiarah-miasa azahoany andaniny sy ny ankilan'ny tombotsoa. Teo koa ny fanamafisana ny fifandraisana mba tsy hisy ho voafitaka ireo mpanome vaovao diso toy ireo parlementaire européenne vitsivitsy izay nanao taratasy fanakanana ny fanamboarana lalabe migodana mampifandray any Antananarivo sy Toamasina. Izy ireo anefa dia tsy mbola nisy nandalo taty Madagasikara mihitsy, tsy mba nanontany ny masivoan'ny vondrona européenne na ireo masivoan'ny firenena misy azy eto Madagasikara akory, indrindra fa ny filohan'ny intermerando olona na ny filohan'ny intermeram-pirenena malagasy. Voafitaka ireo mpanome vaovao diso sy hikatsahana tombotsoa manokana fotsiny ireo parlementaire européenne sasany ireo hoy ny voalaza nandritran ity fionana ity. Araka ny zavatra izay voalazantsika teo moa dia ireto sary vitsivitsy reto ny fandraisana ara-pomba fanajana ny filohan'ny intermerando olona malagasy izay nataon'ny filohan'ny intermerando olona frantsay. Somary efa betsabetsaka ny zavatra izay efa voalaza tato anatin'ity video ity ka tsy valamparana tsony ry tompoko vavy sy tompoko lahy ajanona antsika hatreko ny videontsika. Zay moa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.